Alady faraika amby roapolo ny volana jolay taona 2024 amin'ny kafaliana indray tompoko lasy tompoko vavy nitsidiana ny tokantranonao amin'ity alady ariva ity atao anatin'ny fandarana mahery eto amin'ny fahitalavitra ma-TV ibantoerana ao anatin'ity fandarana mahery androany ity makasika ny kanina 2024 nataony tany a Egypte sy ny resaka fandraisana anjarany bariany Madagasikara tamin'izany kanina 2024 izany. Eo ihany koa ny lalao nosy izay ataony amin'ny nosy Maurice any amin'izao fotoan'izao ary ananany fandarana mahery solitena dia namana Norombahan'I manasanao ary anaraka ny fandarana hatramin'ny farany. Hoentsika manomboka amin'ny fandarana dia eo amin'ny andiany faharoa amin'ny telopolo ny kanina 2024 Norombahan'I Algérie na Fennecs tokoa mantsy izany fiadianan'ny Amboaran'I Afrika ho an'ny ekipam-pirenena taranja baolina kitra andiany faharoa amin'ny telopolo izany Resin'ny ekipam-pirenena Algérie tamin'ny saharainy ohatra tokoa mantsy ny Liona Senegalais ny zoma teo nandritra nyty famaranana ny kanina 2024 ity. Sivy amby roapolo taona taty aoriana dia Norombahan'I Algérie indray ny Amboaran'I Afrika ho an'ny ekipam-pirenena taranja baolina kitra. Tahaka ny tamin'ny lalao fifantsana ny isam-bondrona mantsy dia Resin'ny Fennecs tamin'ny saharainy ohatra indray Senegal teo amin'ny famaranana ny kanina 2024 nataony zoma teo tany Egypte. Baolina tokana tafiditra Bagdad Bounedja avao nanomboka 2 minitra monja ny lalao. Afona indray arak'izany ny nofinofiny Liona Senegalais notarehan'ny mpanazatra Liona ibata voalohan'ny amboaran'ny kanina. Marena tokoa mantsy fa mbola tsy nibata izany amboaran'ny kanina izany mihitsy ny Senegalais atao anatin'izay andiany 2 amin'ny telopolo izay. Taoriany baolina tokana tafiditra io dia niezaka ny nanindry sy nitadiny ny fanasalana ary sady eo manesy ny namany saingy mahay loatrany ny vodilarana Algérien. Kiondalana goavana teo amin'ity lalao famaranana ity ny tranga nisy teo amin'ny trafasivy amin'ny 50. Nahita mantsy ny mpitsara afovoany fa nandray tamin'ny tanany atao anatin'ny faritry ny 12 metatra ny vodilaran'ny Fennecs ka nanondry ny penalty. Rehefa nojerena nefa nivarana ny arbitrage vidéo dia tsy nisy indray izany penalty izany. Tranga izay nakivy tanteraka ny Senegalais. Tsy dia nahitana endri-dalao nafinaritra firy ity famaranana ity fa ny fifandonana mafy ny nanjaka. Norombahan'I Riyad Mahrez sy ny namany fanondroany indray araka izany ny amboaran'ny kanina.